voalohany amin'ny volana marsa 2020 zao, volana fahatelo amin'ity taona 2020 ity zany. Ho an'izay malalan'Andriamanitra sady voantsoany masina ho aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ratsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andiny-tsoratra masina ifarimbonana no itiarantsika an'Andriamanitra, ary dia ny fiangonana no aseho anareo zanako ny ahako moa zany avy dia vakiko ihany fa izay misoratra eo amin'ny tableau eo no vakin'ny fiangonana, fa misoratra aty amin'ny fanomanako no vakiko ho fidiranan'Andriamanitra. Iara-mideran'ny tompo sika. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izao toetra ny tenanareo. Koa mibebay ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelomelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsotsarovako intsony ny fahotany. Iteranao aho efa namaly ahy ianao ka efa famonjenany. Amen. Rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Raha mijery anay mifanatrika tokoa ianao dia mahita anay fa olona ratsy izay, olomeloko izay, mpanoty izay. Fa rehefa mijery anay eo amin'i Jesosy Kristy ianao dia namela ny elokay ianao, mamela anay anatona anao amin'ny fanetreteny eto amin'ity toerana masina ity. Maminay ny fitianao ary melo mandrakariva ny fitiavanay anao zany. Io fitiavanao io no mbola mahatoy izao anay, io fitiavanao io no mbola mahavelona anay ary tsy mahafoy anay ianao na dia eo aza ny adalanay sy ny ditranay, ny tsy fahamendrehanay, fa indro ianao manolo tanana anay, mitarika anay amin'ny mahazakan'ny fitiavanao. Dia tonga eto amin'ity toerana masina ity izahay, tsy tonga andaniny fotoananay fa misy fotoana izay rehefa tahaka izao, tsy tonga ampidera ny toetranay na ny fiainanay amin'ny olona, fa tonga eo anatrehanao Andriamanitra, manatsotra ny tananay mba ho raisinao Tompo. Dia taio izao fanompompivavahana izao fa ataonay amin'ny fanetretena, ary izay rehetra tonga manatrika ity fotoana ity dia andray avroeny amin'ny fitiavanao Andriamanitra, ho valin'ny fahotana rehetra efa natao. Mahatoky anao izay,
ary mametraka eo ampelantananao ny fanompona mba ho tanteraka arak'izay sitraky ny fonao zany ka tsisy olona hiala maina fa hahita ny fahasoavanao, hahita ny indra fonao zay rehetra rehefa miala eto amin'ity toeran'ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahasoa toerana tompoko. Andehantsika handroso amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Amakiana ny soratra masina sy henona ny tenin'Andriamanitra tsika riavana. Ny teny hovakiana dia ao amin'ny fitomanina toko fahatelo, ny andininy fafito amby telopolo ka hatramin'ny fadimy amby efapolo. Filazantsara araka ny jauna faraika amby roapolo, ny andininy fadimy amby folo ka hatramin'ny fasivy amby folo, ary ny epistily ho an'ny Korintiana faharoa andiny fahatelo amby folo, ny andiny fadimy ka hatramin'ny fahafolo, toko fahatelo amby folo azafady. Ny teny rehetra dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Milohan'izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, tonga ny fotoana hamakiana ny soratra masina sy henona ny teninao Andriamanitra. Koa ombany fanahy masina izahay hamaky izany tsisy diso, ary ny mpanomponao izay hitondra ny teny dia ianao no efa nampitondra ny teny izay tokony ho ambara aminy. Ny vahoakanao izay iaino dia ombany fanahy masina koa, ka tsisy hiala eto izahay raha tsy voky ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy, amen. Iza moa no miteny ka dia mahatonga izany raha tsy zavatra efa nododian'ny tompo, tsy avy amin'ny vavany avy indrindra va no voahan'ny soson'ny loza, ko ahoana no man'ny olona mbola velona, fa no tsy aleo misento no ny amin'ny fahatany avy. Aoka isika handinika sy hamantatra ny aliantsika ka hiveriny indray amin'ny Jehovah. Aoka hasandratsika amin'Andriamanitra ny an-danitra ny fontsika sy ny tanantsika. Izahay efa nanota sy nanao ditra, ary ianao kosa tsy namela heloka. Nisarona fahatezerana ianao ka nanentsika anay, eny novononao izahay fa tsy niantrahanao. Nisarona rahoana ianao ka dia voasakana ny vavaka. Nataonao tahaka ny fakofako sy ny zavatra nariana teo afovoan'ny firenena izahay. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fa ano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy tamin'ny fanondroany, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy,
andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: Simona zanaky Jaona, moty ahy va ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe: moty ahy va ianao? Ka hoy izy taminy: Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra. Fantatrao fa tianao aho? Hoy Jesosy taminy: fahano ary ny ondriko. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia hanindritra ny tananao, ary olon-kafa no hanikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no lazainy hanambarany ny fomba ny fahafatesana izay nankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalaza izany dia hoy izy taminy: manaraha ahy. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nilavina ianareo. Nefa manantena aho fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nilavina. Ary mangataka ny amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo. Tsy ny hisehoanay olona voazatoetra nefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho toy ny olona nilavina aza izahay. Fa tsy mahavita na inona hanohitra amin'ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy izahay, fa ianareo no mahery. Ary izao no angatahanay dia ny hahatanteraka anareo. Izany no hanoratako izany zavatra izany, raha tsy eo aminareo aho, fa andreo rehefa tonga aho dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomen'ny Tompo ahy, ho fananganana fa tsy ho fandravana. Amen. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha hiara-mitsangana isika hitsena ny afatra ny ten'Andriamanitra. Tsika ny fahasoavana n'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika.
ampitombona amintsika koa ny fahalalana tsara azy io Andriamanitra sy mpamonjy antsika. Amen. Miara-mijery ny filazantsara araka ny Jaune sika, araka ny hitantsika ao anatin'ny perikopa andininy 10 ka hatramin'ny andininy 9. Jaune 1:20, ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 7. Ravana malala ny fotoanan'ny karimy tahaka izao dia efa nolazaina tamintsika fa fotoana fandinihan-tena, fotoana fanararoatra ihany koa anefa hibebahana, hiverenana amin'Andriamanitra, fotoana hieritreretana tsara kanefa ihany koa fotoana hieritreretana izay efa nekena teo anatrehan'Andriamanitra. Inona ny efa nekentsika teo anatrehan'Andriamanitra? Raha ny marina ny kristianina tsirairay dia efa nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra fa ho tia azy, na tamin'ny ianao notokanana mpandray, na tamin'ny nanaovana batisanao, na tamin'nao noraisinao mpandray, na tamin'nao notokananao dekona, na mpiandry etc, na mpitandrina, dia efa nanaiky ianao fa ho tia any Jesosy Kristy. Raha misy teny anefa, hoe teny moa zany izy aloha amaivan'ny olona indrindra amin'izao fotoana izao dia ny teny hoe fitiavana, na hoe tia. Tenitenenina foana eny zany, na olona tsy fantatra dia tiako ianao, olona mbola tsy haikory dia tiako ianao. Dia tak'izany koa anefany ny amin'ny Jesosy dia rehefa miresaka hoe tia an' Jesosy dia zavatra takany hoe moramora kely zany, tsy zavatra sarotra zany fa tia an' Jesosy ianao. Dia izay tia an' Jesosy ianao dia miraisinao mpandray ianao, dia mipetraka ao am-piangonana ianao, dia mamandraindray andraikitra ao ianao, ka rehefa falifaly ianao, rehefa metimety ny fiainanao dia manompo azy ianao, vavaka ianao, rehefa sahirana ianao dia tsy mandeha manao an'izany, dia tia an' Jesosy ianao, dia miaino ny teniny ianao fa tsy manana fotoana hampiarana an'izany. Zany no hitantsika zany amin'ny fiainantsika andavanandro. Fanontaniana zany apetrakintsika amin'ny tenantsika amin'ity marain'ity dia izao moa tena tia an' Jesosy tokoa ve isika? Moa tena tia an' Jesosy tokoa ve ianao? Moa marina ve fa tena tia an' Jesosy tokoa ianao? Mba mieritreritra kely nge, tsy moa zany milaza hoe kristianina, anaran'iza zany miaraka amintsika io? Tsy anaran' Jesosy, Jesosy Kristy. Dia marina tokoa ve fa tena tia azy ianao? Zany fanontaniana mila apetraka, ary atao matotra tsara zany fanontaniana zany, atao lafalatsaka tsara ao am-po, hoe tena tia azy tokoa ve aho? Zavatra fantatsika aloha dia hoe efa nilazitsika fa tia azy, efa nitenitsika fa tia azy, tenitsika fa anao izay azo atao amin'ny fanompono azy, dia manahirana ilay izy indray nefa ny tsy dia tena araka izany. Reto zany no karazana refy parametra eritreretanao an'izany. Reto zavatra anankitelo ireto. Rehefa manontany Jesosy hoe mo tiava ianao, dia voalohany mila valiteny entitra io, entitra ny valiteny. Rehefa manontany Jesosy hoe mo tiava ianao, dia mila valiteny marina io. Rehefa manontany Jesosy hoe tiava ianao, dia mila fahavononana avy hatrany io. Averina kely amin'ilay tableau ely izy mba hitan'ny mpiara-mivavaka azy. Ahoana tsara hoe mo tia an' Jesosy ve ianao, dia mila valiteny entitra marina ary fahavononana avy hatrany. Fahavononana fa tsy vely izy akory fa fahavononana, diso ilay nosoratako tato, fahavononana avy hatrany. Fa kely le fatelo fa fahavononana io no dikan'io fa tsy fahavononana. Zay.
zavaka malala anisan'ny tena mampieritreritra ty percube ty a leo jerentsika miandalantalana kely izy apatsorana tena mampieritreritra ty percube ty jesosy zany dia nanontany any Simona Petera Simona zanaky Jaune moa ny filazany azy motiava ianao dia inona ny zavatra voamarikitsika ao anatin'io fanontaniana io naverina iny telo ny fanontaniana zavatra tena maty zany a verina iny telo ny fanontaniana fa inona koa ny zavatra voamarikitsika ao anatin'io Simona zanaky Barjaune hoe Barjaune moa zany filazana azy hoe tsy hoe Barjaune ny anaran'ny dadany akory fa zanaky Jaune ny tena marina amin'io hoe Bar dia zanaka zany hoe voatonona anarana mazava tsara ary hatramin'ny anaran'ny rainy fanontaniana manokana zany fanontaniana entitra ary manokana personnalisé izy tsika ary mitaky valiteny eny na tsia zany hoe rehefa nilaza zany ianao fa fantatrao fa tianao a dia nanao fifanarahana tamin'ny Jesosy Kristy ianao manokana zany personnalisé ny fifanarahana tamin'ny Jesosy anao sy Jesosy manokana zany fa tsy an'olo-kafa anao sy Jesosy manokana ny fifanarahana ary zany valiteny entitra ilayntsika zany ilain'ny Jesosy zany tena nanaiky ve ianao rehefa nanaiky hoe eny ianao dia anao sy Jesosy manokana zany ny fitiavana an' Jesosy Kristy zany dia tsy hoe miovaova ny fitenitsika moa hoe a géométrie variable indraindray rehefa misy an'izao dia taky zao ny fitiavako azy zay mihitsy moa zany nataon'ny olona amin'izao fotoana izao e fa misy zavatra matery azy mahaporotra azy dia zavatra anankiroa nataony na izy tena miantso an' Jesosy eo vonjeo zahay apio zahay na izy mibrioka mandeha any akafa any tady lalana hafa ny findra fiangonana findra zao mamonjy sektatseroa mamonjy mpaminany atseroa mijery pahita mijery mpanandro etseretseretsetra rehefa misy zavatra ilainy ka ny fitiavana an' Jesosy dia tsy miovaova tahaka zany fa tena valiteny araka ny teny soratra masina hoe ny fitenitsika zany dia aoka rehefa eny dia eny dia rehefa tsy dia tsy eo anelanelany mihitsy ny valitenitsika ny faharoa zany eo anatin'io dia hoe ny fitiavana an' Kristy dia tsy amin'ny fihetse-po fotsiny fa fanapahan-kevitra entitra io na dia naveriny intelo aza ny fanontaniana fanapahan-kevitra entitra io naveriny intelo motiava ianao mo ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavany reto fitiavana mihoatra noho ny fitiavan'olo-kafa ny fitiavana an' Kristy ary tsy valiteny miozongozona mihitsy fa fanapahan-kevitra entitra tsy fihetse-po io moa le lazain'ny Deutéronomie fahenina dia hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ny fitiavana an'i Kristy zany dia valiteny entitra mazava ary tsy miovaova avy amintsika dia manontany tena zany tsika amin'izao fotoana izao zavatra nataontsika hoe motaky zany tokoa ve ny fitiavantsika an'Andriamanitra fitiavantsika an'i Kristy motaky zany tokoa ve rehefa nanao contrat tamintsika fa za Jesosy dia tianao a ka zaho dia anao pastera za Jesosy dia tianao a za dia anao mpiandry za Jesosy dia tianao a za dia anao dekôna za Jesosy dia tianao a rehefa loha olona zao za Jesosy dia tianao a ka dia atao batisa za Jesosy dia tianao ka dia ho mpandray fanasan'ny tompo a mo ve taky zany tokoa ny fitiavantsika an'Andriamanitra ary zany nge no fanontaniana ngeda be tsy any amin'ny hoe Andriamanitra tsy mivadika zay tsy mivadika Andriamanitra ary ny fitiavana mandrakizay no nitiavaka anao zy tsy mivadika io Andriamanitra io ary tsy mivadika anao vina fa itsika matetika no mivadika
dia mivadika ihany koa ny fiainantsika avy eo. Tsika no mivadika dia mivadika ny fiainantsika avy eo. Tsy misy zavatra tongatonga ho azy fa ireny zavatra mitrango amin'ny fiainantsika ireny dia vokatry ny fivadiantsika amin'Andriamanitra. Misy fahoriana tonga eo amin'ny fiainantsika, misy fijaliana tonga eo amin'ny fiainantsika, misy zavatra sarotra mandalo eo amin'ny fiainantsika. Reny dia vokatry ny nataontsika ihany. Ary io ilay perikupantsika aty amin'ny fitoamanina. Tsy avy amin'ny vavany avo indrindra fa azo ny voan'ny sosiny loza. Ka nahoana ny monomononan'ny olona raha mbola velona fa tsy aleo misento noho ny fahotany. Tsy aleo ve misento noho ny fahotany? Matsiaro hoe mpanota ianao, mivadika amin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra zany tsy mitady zavatra miovaova, fa Andriamanitra rehefa tianao izy dia tianao hatramin'ny farany. Fa ianao koa rehefa tian'Andriamanitra dia tia azy hatramin'ny farany. Ary amin'ny fitiavana feno fatra no hitiavana an'Andriamanitra. Tsy te hiditra lalina moa fa amin'ilay dikateny samihafa. Fa rehefa mamaky an'io Jaona 1:20 ianao dia fanontaniana amin'ny veriny telo. Ny teny voambolana hoe tia dia voambolana samihafa daholo izy telo. Io zany dia raha ohatra ka lazaina hoe mo tia amin'ny fitiavana feno va ianao. Zay ny fanontaniana. Voambolana zany complet izy tsika io. Ka rehefa tia koa an'Andriamanitra, tian'i Jesosy, fitiavana feno ny itiavana azy. Fa tsy fitiavana raha misy patsa. Zany ny itiavana azy. Tena tia amin'ny fitiavana feno. Ary ao anatin'ny daholo ny resam-pitiavana rehetra, inona ny fitiavanao azy? Fitiavana tena hoe naman'i Jesosy, tena hoe Andriamanitra ao Jesosy, tena hoe tomponao Jesosy, ary tena mibaiko anao Jesosy, tianao amin'izany Jesosy. Zay ny voalohany, mila valiteny entitra ny fitiavana an'i Jesosy. Dia mieritreritra mandiny tena zany tsika ao anatin'izany rehetra zany. Fa valiteny mazava sy tsy azo lavina izy Karl Barth zay, ny teolojianina malaza hoe Karl Barth dia miteny hoe valiteny mazava sy tsy azo lavina no tadiavin'i Jesosy rehefa manontany anao izy hoe mo tiava ianao. Zay ny voalohany. Faharoa, ahoana ny faharoa? Valiteny marina. Ny atao hoe valiteny marina dia amarinina amin'ny asa zany. Amarinina amin'ny asa. Moa zany ny misy fitentsika malagasy manao hoe mitoky fitaka fa ny atao no hita. Raha tena hitantsika amin'ny fiainana kristiana aloha hatreto dia zay daholo, toky aloha dehibe. Tena ho tianao tokoa ny hira. Misy olona mihitsy rehefa raisina mpandray na tokana dekona na tokana mitomany mihitsy fa manome toky an'Andriamanitra fa tena hanompo azy, tena hanao zay azo atao rehetra amin'ny fanompona azy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa avy eo aiza, avy eo mivadika, avy eo tsy manao, avy eo zarana manao. Hita ke zany zara tsy hoe fampitsara fa hita zany. Na amin'ny dekona sy loha olona, na aminao mpandray fanasan'ny tompo, atao zao ny akatoka omaly, firy momba mpandray tonga eto amin'ny fiangonana, firy momba mpandray tonga eto mandiny teny. Dia hoe lazaka aminareo fa fiangonana ity dia anisan'ny fiangonana be olona. Tamaraina teo hipoka mihitsy ny ambony ambany. Dia tsika mbola reto koa tsika fa raha miditra maraina daholo zany tsika rehetra tsy atonina ato akory. Dia tsika zany mandiny tena tsara. Rehefa tian'i Jesosy ianao dia inona mibaikon' Jesosy? Fahano ary ny ondriko. Zay, fahano ary ny ondriko. Zany rehefa mamaky teo verina vakiana kely ilay izy. Amin'ny 9:10 ka hatramin'ny 9:20 izy teo. 9:20. Ao, tao tsika mamaky amin'ny 9:10 tsika. Moa ny fitiavanao aho mihoatra noho ny fitiavany reto, ho izy taminy eny tompo. Ianao mahalala fa tianao aho, dia ho izy taminy fahano ary ny olo-kelika. Ary ho izy tamin'ny fanondroniny Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao, dia ho izy taminy eny tompoko. Ianao mahalala fa tianao aho, dia ho izy taminy andraso ary ny ondriko. Ho izy fantelony Simona zanaky Jaona, mo tiava ianao, dia nalahelo Petera satria izy nanao.
telo taminy hoe motiava ianao ka hoy izy taminy tompoko ianao mahalala zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho ho Jesosy tamin'ny fahano ary niondriko. Ny telo ny teny hoe fahano ary niondriko. Ary ny mahagaga amin'io texte io dia zao voalohany tamin'ny voalohany dia nataony hoe fahano ary niondrikely koa izy. Dia faharoa zay fahatelo vao nataony hoe fahano ary niondriko. Midika zany fa ny fitiavana an' Jesosy dia miseho aseho amin'ny asa mivaingana. Inona moa ilay hoe fahano? Raha le dikta teny ato amin'ny texte moa zany dia hoe ento eny amin'ny ahitra niondriko iraokahatra, zay ny dikany teny arabaky teny io. Dikany hoe miraokahatra zany dia hoe omeo sakafo ary niondriko. Inona moa ny teny ilana sakafo? Mahavelona ny sakafo fa maninona koa zany? Inona ny sakafo? Raha tsy misakafo zao nareo dia inona mety hitranga? Na hoe tsampitsampy sakafo tsika? Tsy mitombo ianao fa marary. Tsy mitombo. Ny sakafo koa dia mampitombo. Any ivelany any dia any ivelany any, ny ivelany Madagasikara moa zany entitra be ny zareo amin'ny sakafon-jaza sy ny rehetrareny satria mila mitombo ny zaza. Na hita amintsika koa aza misy takizany any fa tsy manana no ety manana moa tsika dia tsy maharaka an'ilay izy. Dia aseho zany amin'ny zavatra mivaingana, amin'ny asa mivaingana ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary amin'izay izy dia zay no atao hoe fitiavana marina. Fa raha ohatra ka tia tsy misy asa dia tsy izy zay. Malaza tsy hinanana fotsiny takany vilia tsahona. Tsahona tsy mihinana eo, ianao koa tsy mihinana amin'iny. Fa resaka fotsiny. Ny faharoa zany dia zao, amin'io asa io dia asa fampitomboana ny ondrin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia hoe fahano ary niondrikeliko. Faharoa dia fahano ary niondriko. Izany hoe niondrikely rehefa fahanana dia lasa ondry lehibe. Fitaizana ny fiangonana zany. Zany lazain'io niondry dia hoe ny fiangonana io zany nitondrony. Ny fiangonan'Andriamanitra. Ny olon'i Jesosy Kristy mila fahanana, mila omena ny tenin'Andriamanitra, mila omena sakafo mahavelona. Dia ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa teny rehetra izay laoka ny vavan'Andriamanitra. Tsy amin'ny fanerena nefa fa amin'ny sitrapo no hamanana ny ondry noho ny fitiavana an'i Jesosy Kristy. Ary zay no atao hoe valiteny marina. Raha nanaiky ianao fanao mpitandrina, nanaiky ianao fanao dekona, nanaiky ianao fanao an'izao zao dia miasa ianao ny dikan'izany. Miasa ianao ny dikan'izany. Fa tsy hoe titra fotsiny no enjehana aty amin'ny fiangonana. Titra paster, lasa paster ao ny ranony. Hay ve izy mianatra paster? Hay paster izy zany. Lasa mpiandro ny anina. Hay ve voafidy dekona ny ranony? Titra fotsiny tapitra any nefa taona fa kôle teo amin'ny W-mpiangonana. Misy olona nge zara raha manao ny asa fanompony io na ny dekona re. Dekona mpiandry, misy mpiandry tokanana dia miasa dia avy eo tsy hitatsony izay alehany avy eo. Tsy hitatsony izay alehany avy eo mety manao zavatra hafa moa dia tsy samy asa. Zany moa zany le izy zany. Misy mpitandrina tsy avenina mihitsy fa misy zany, misy mpitandrina mirenireny fotsiny. Fa tsy misy asa atao. Tsy afaka manao ninina no mety fahadisoana samy hafa natao dia tsy manao ninina. Firifiry moa paster fitsikema mirenireny eny amin'ny any ananina any. Tsy mahana posta, tsy mahana nifa dia mirenireny any. Misy mpanay fanasan'ny tompo, raisina mpanay fanasan'ny tompo, fa tsy hita izay nataony avy eo. Tsy manao adidy, mba asiana miasa ny fiangonana, andao tsika hanao an'izao, andao hanadio fiangonana, andao hanao anitsy, tsy hita akory nalehany avy eo. Zay tsy mahavita an'izany. Firifiry ny olona manaiky hanompo any anaty sampana any, sampana zao menimeny io sampana ato amintsika ireo. Misy menimeny satria misy avy hatrany dia voafidy iny izy tsy hita tsoa izay nalehany, dia banga eo ny toerany. Dia tsy vita ny asa. Zany rehetra zany mila mandiny teny tsika. Ny atao hoe valiteny marina dia valiteny hamarinina amin'ny asa. Hamarinina amin'ny asa valiteninao. Raha tena manaiky fa tian'i Jesosy ianao dia miasa ho azy ianao. Miasa ho an'ny fiangonana ianao, manompo azy ianao, fa tsy manao zavatra hafa ianao akory. Ary asa mitoy no atao, asa mifanohy. Zay ny ataoko hoe ondrikely aloha
dia avy eo dia ondry tsy misy hoe ondry be moa zany fa hoe ondry kely dia ondry avy eo misy fampitomboana zany ao anatiny ao misy fikarakarana ao anatiny ao misy fiahina ao anatiny ao zany ny asan'ny fiangonana tompoko zany no asan'ny olona tiany jesosy raha mpikarakara sampany ianao na mpikarakara fikambanana ianao rehefa nanaiky ianao fa tiany jesosy tsy hoe nanaiky ianao fa hanao zay matsy ny olana amin'ny olana salamne le olona ny jereny za efa nanaiky fa hanao za ho am' de parole anao tsy ho am' de parole ny ilainy jesosy fa olona tena ty azy ary ny olona tena ty azy dia miasa ho azy manao sy azo atao rehetra amin'ny asany fa tsy olona mikapotsaka fotsiny ozy izy fiteniny sasany 30 andro fanjava raiky na pastera dia zange ny pastera nge marina fa hoe mandray fivelomana ty io ny asany io ny ataony fa tsy hoe mipetraka fotsiny akory mandritra ny herinandro dia mitanakanaka fotsiny mandromandro fotsiny dia tonga dia nylady dia manao indray fa miasandromanalina zany fiangonana nge miasandromanalina miasandromanalina ny fiangonana 24 heures sur 24 ny asany 7 sur 7 ary dia gaga ianao raha ilazako hoe ny asana mpitandro io na fanomanana io fotsiny azy fanomanana to zavatra ataontsika to zao andromanalina ianao manomana an'io am'raiky amby 10 alina matory 10 alina matory fo amin'ny efatra maraina na mitelo sasany dia efa mifo fa tsy vita ny asanao rehefa tsy manao an'izany ianao ary zany natao hoe olona tiany jesosy rehefa tiany jesosy ianao dia tsy hoe mamono tena ho azy mifilazana azy fa mahafoy tena ho azy ianao mahafoy tena ho azy ianao raha tena kristianina zany tsika dia mahafoy tena ho an'i jesosy mahafoy tena ho an'ny asany ary na io asa fivelomanao io aza dia ataovy ho toy ny asany koa io ka hijoroana vavolombelona hijoroana vavolombelona maranako an'iny fizarana iny mahatsiaro ny efa ndresahako kely tety indray mandeha dia avery kely fa mahasoa antsika mahatsiaro an'ny mpitondra anankiray tao hoe Allemagne ako fantatrareo moa zany raha matoa antsoina hoe Angela Merkel fantatrareo zany dia raha matoa io zanaka pastera tena kristianina dia ao amin'ny atoko kristianina moa zany demokraty kristianina ny misy azy tondra ny Allemagne izy nandritra ny taona marobe rehefa ny ala izy fa tapitra ny zany hoe retraite zany tapitra ny chancelier azy dia niteka nandritra ny 9 minitra ny olona na tena mbaravarakely tataizana teka ny olona satria naninona io raha matoa dia zao ny fiteniny sa ozy izy kristianina atoko demokraty kristianina misy ahako tsy voatery ilaza ako hoe tsy voatery toroteny ahako laza amin'ny olo hoe jesosy kristy mpamonjy fa ny asa ataoko dia mampiseho an'izany jesosy kristy mpamonjy zany mampiseho ny makristianina ahako ary zany anie ny olona manaiky ny olona ny zavatra ataonao dia mampiseho ny makristianina anao tsy voatery ilaza koa hoe zange pastera zange mpiandry za mpandray fanasan'ny tompo amin'ny efijigem zao fa ny asa ataonao ino no manambaranao ny asany ino no milaza azy ary marina ny valiteninao rehefa arahana asa izany fa rehefa tsy arahana asa zany dia kristianina anarana fotsiny ny mahakristianina antsika dia mahereza rehefa namalala mandiny tena tsara marina ve fa tena tiany jesosy tsika fahatelo farany dia ahoana na fahatelo farany eo vonina avy hatrany ianao misy teniny jesosy atao amin'ity andininy fahavalo 20 sy 20 ty amin'ny anaran'i jesosy ny andiny fahavalo 20 sy 20 lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao fa rehefa antitra kosa ianao dia hanintsitra ny tananao ary olo-kafa no hanikinanao ka hitondranao any amin'izay tsy tianao ary zany no lazainy anambarany fomba mifahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra ary efa voalazany zany dia hoy izy taminy ahoana manaraha io raha miteny frantsay zany ny verbe ampiasaina na matoateny dia au présent présent io mila olona vonina avy hatrany ny fitiavana marina an' jesosy dia tsy miandry fa miasa avy hatrany fa tia azy ianao dia miasa avy hatrany rehefa tia azy ianao dia manolo tena avy hatrany misy olona beatakandro amin'ny fanolora-tena efa resahako teto zany nde mandeko misy olona beatakandro fa aloha aloha ako aloha aloha mba vitako aloha mibaka zay vao
manolo tena za tsy baka no azo fa tsilo aloaloha anao zao ka aloaloha rehefa zao zay vanompo an'Andriamanitra tsy vitako zany asa fampo zany aloaloha retrety iso lefa nanao zany nefa hita masoko zany aloaloha ma retrety pastera zay vanao dekona zany fa tsy vitako zany efa retrety izy tsy afaka niala teo ampandrina ntsony kinina ntsony moa retrety vao retrety roa taona tsy mbola natao koa ny fifidianana dekona tsy afaka niala teo ampandrina narary tara loatra ny vali teny ilain'Andriamanitra dia anio fa tsy apitso dia io no mahatonga an' Jesosy miteny hoe zany rehetra zany zavatra misy zavatra hitranga amin'ny fiainanao fa manompo ahy ianao tena hisy zavatra hitranga tokoa amin'ny fiainanao fahafatesana izay azo anao sy ny rehetra fa saingy hanomezanao voninahitra azy zany satria nanompo ahy ianao fa zao fotsiny aloha amin'izao fotoana zao andao manaraka ahy aloha andao miasa aloha andao tsika ho vonina hiasa avy hatrany dia io le hoe mitoro ny filazantsara na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ny fitiavana an'i Kristy zany dia mitaky fahavononana hiasa avy hatrany tsy amin'ny fotoana mety aminao fa ankehitriny izao dia izao moa le fitenitsika le any amin'ny any zao dia izao zay fitenin'ny olona zany rehefa misy zavatra mahamaimay azy zay na zavatra tsy ho tanteraka zao dia izao dia misy fitenintsika malagasy manao hoe mandehana dia ny malaina raha mbola velona ianao dia mibeba raha mbola velona ianao valio ny antson'ny tompohy Andriamanitra raha mbola velona ianao ataovy ny asa fanompoana zay efa nekenao taty amin'ny fiangonana ataovy ny asa fanompoana zay efa nekenao teo anatrehan'Andriamanitra ro mpianatra ireo moa zany nahitantsika ohatra velona ao matitoko fahefatra ao dia misy ny antson'ny tompon'ny mpianatra dia hoy ny voalazan'ny andinitsoratra masina manao hoe ny andin'ny faharoapolo matitoko fahefatra andin'ny faharoapolo niala tamin'ny aratiny izy ka nanaraka azy niaraka tamin'izay io angely mangatagatakandro no mahavoatsika eo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra to takany mba tia an'Andriamanitra ihany tsika kanefa ny mangatakandro mitady fialana za aloha mbola tsy afaka manao fa misy an'izao za mbola tsy afaka manao fa zao i Jesosy dia tsy hoe mila vaniny akory fa mitaky valiny avy hatrany zao dia izao tsy misy atakandro zany no atao hoe tia an' Jesosy afaka malala fananako ty toroteny ity mandiny tenitsika na izao na ianao dia samy mandinga ny tenantsika tsara marina ve fa tia an' Jesosy tokoa ianao raha tena tia an' Jesosy ianao dia nazava ny valiteninao hoe tianao a Jesosy raha tena tia an' Jesosy ianao dia satria tia azy ianao dia tena miasa ianao tena manompo andro manalina raha tena tia azy ianao dia ho vonina avy hatrany ianao amin'ny asa rehetra tsy mitaraitana mipaka eo anatrehan'Andriamanitra mandehana ianao ry afaka malalaka manaova toy izany koa raha tena tia an' Jesosy marina tokoa ianao ary io fitiavana an' Jesosy io dia anisan'ny anankiray antoka ho antsika fa vovontsika amen Jesosy impiry zay nefa nanaiky fa tianao na tamin'ny toroteninay na tamin'ny fanekena nataonay tamin'ireo asa fanompoana samihafa eny teo amin'ny batisa aza dia efa nanaiky izay fa ho tianao nisy fotoana azy efa nivoady manginy zay efa nijoro vavolombelona pahabe maso fa tena tianao indrisy anefa fa niasa ataonay dia tsy mifanaraka amin'izany indrisy fa mangatakandro zay amin'io fanomponanao io mangatakandro zay ny amin'ny fitiavana anao
mbola misy zavatra maro mahavariana anay ivelan'ny mahakristianina anay, dia mifona aminao zahay, fona aminao zahay Tompo, fantatray fa tianay ianao, ary io fitiavanao io dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao, mihoatra lavitra noho izay tiavana ianao ny fitiavanao, fa maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Raha mbola fony mbola mpanoty izay dia maty hamonjy anay Kristy. Raha mbola nanana fitondran-tena adala, niaina tamin'ny fiainan'izao tontolo izao zahay, dia nantsonao, nanontanianao hoe tiave ianao, dia indro izay fa namaly hoe tianao zahay. Ifonanay aminao ny tsy fahataterahanay izay efa nikenay teo anatrehanao. Be dehibe no efa nanaiky teo anatrehanao fa tsy nanao. Be dehibe no efa nanao eny, saingy tsia no misongadina amin'ny asa ataonay. Be dehibe no efa nivoady fa hanompo an'Andriamanitra, ho tia an'Andriamanitra, kanefa indro sombotsombony mba fitiavana an'Andriamanitra. Indraindray mety ho fiatsaram-bela tsy ihany azy, koa dia mifona aminao zahay Jesoa. Fantatray fa tianay ianao ka mamelany elokay, mamindra fo aminay. Malemy zahay, tsy tanteraka zahay, fa ianao no marina, ianao no masina, koa masino zahay ho tena mpanomponao, voatokana ho anao, nanao fanekena manokana taminao, fa hanompo anao zahay ninninona mitranga. Fantatray fa mpamela heloka ianao, ary dia mahatoky izany zahay. Mianaranao Jesoa. Amen. Tiantsika Andriamanitra ary tena tiantsika, tsy mivadika amin'ny fitiavana izy, ko ino rehefa miverina amintsika dia raisiny mitsangana handray ny famelan-keloka omen'Andriamanitra. Teny Tompo manao hoe ampionony ny oloko hoy Andriamanitra reo, mitority ny soa mahafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony. Ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy, ho valiny fahotana rehetra nataony, fa fony mbola mpanoty sika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina midy arany Tompo, ary aza manota intsony. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isy Jehovah aza tsy fitiavana. Amen. Sa
izany fidiarana nataontsika izany dia andeha sika hanonona ny fanekempinoana apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina rehetra manerana n'izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitolotoloana tamin'ny fanahy masina nateraka mariviritsiny nijara napaka Ponty Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevo nidina tany amin'ny fiainatsita tsara tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo akavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any ny viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao fimbonany ny olona masina ny famelan-kelo fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Azo toerana tompoko. Satria moa tsy misy asa vavolombelona androany nabatisana zavatra hafa fa dia tsika hiroso amin'ny vavaka fangatahana vavakasika ndreto izay nahatanteraka ny teninao Andriamanitro ary nyaino ny teninao Andriamanitra ianao kosa efa nahatanteraka izay rehetra nolazainao ary namaly vavaka anay misaotra anao zahay tena misaotra anao amin'ny fonay zay fa lehibe tokoa ny Andriamanitra ay matoa zay velonaina matoa zay mbola mahazo nindra fonao sy ny famelan-keloko avy aminao dia ny fitiavanao anay izany ampio zay ampianaro ho tianao tokoa amin'ny fonay marina tokoa ampio sy ampianaro zay tezao hitombo amin'ny fitiavana anao ka hitombo fitia amin'Andriamanitra sy ny olona zay amin'ny androm-piainanay rehetra fa tsy mena antoerana ny fitiavanay tsy mia simba sy mialoha ny fitiavanay ka arakaraky ny androsony ny taona maha-kristianina no mahatonga anay ankala olona tsy tia olona tsy tianao Andriamanitra ary tsy manao ny asanao fa zara raha manao tompo misaotra anao zay fa mbola manana fanantenana zay fa hitombo amin'ny fitiavana anao Andriamanitra sy ny olona zay dia mivavaka izay ho an'ny fianakavianay sy ny ankohonanay tsiraray avy misaotra anao no ny valim-bavaka efa azo fa misaotra anao sady koa zay no ny valim-bavaka mbola antenaina satria Andriamanitra mpamaly vavaka ianao ka tsy matahotra zay tsy misalasala mivavaka aminao jereo ny ankohonanay jereo ny asa fiveloman'ny ankohonanay indraindray sarotra zany indraindray sahirana izay ary matetika mihitsy aza no mandalo fahasahiranana ara-bola ara-pitaovana Jesosy olonao zay ka aza vela homenatra fa homeo anay izay ilainay mba ho hita tokoa fa olon' Jesosy Kristy zay fa nambininao ny asan'ny tananay jereo koa nisy ampianakaviana isam-batan'olona ny amin'ny fahasalamana be ny tsy fahasalamana mandalo amin'ny fiainanay Jesosy indraindray izay mila horesiny reny fa dia mankataka aminao zay homeo anay ny fahasalamana meo anay ny hery sy ny tanjaka sy trano ny aretina mahazo anay ankehitriny io ho an'izay tezainy zany aretina zany dia didina amin'ny anaranao zany hiala tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eo amin'ny fiainanay tsy hanapaka tsy handidy ny finoanay zany fa mainka izahay hifikitra aminao ta io ny fianaky ny ankohonanay ny fifankatiavana ao anatin'ny ankohonana ny fihavanan'ny fianakaviana mba tsy iso izay voazarazara ny zavatra hafa fa Kristy ny maha-iray anay rehetra dia ao koa ny fikasan'ny fianakaviana misy mikasa hanao trano misy mikasa andeha any ivelany misy mikasa hanao zavatra hafa arak'izay mba sitraky ny fony ambiny reny tompo ao karakarao reny alaminy reny sehon'ny voninahitra ao dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao koa zay ity fiangonanao ity ry tompo dia mavesa-danja loatra ho am-ponay tianay androso andromanalina tianay ho maro toerana ny finoan'ny olona rehetra ato tianay hitombo amin'ny fitiavana anao Andriamanitra sy ny fitiavana ny olona ny kristianina rehetra ianao no mampiorona ny finoana
ka dia aorena ao amponay ny ho tian'Andriamanitra amin'ny fonay rehetra sy ny fanahana rehetra ary ny saina rehetra ho tiany namanay mihoatra no ny tenanay azy mahatoky izany zay fa hainao ny zavatra rehetra dia mivavaka izay ho an'ireo fotodrafitrasa atao eto amin'ny fiangonana io ny trano a misaotra anao fa tafakatra eo amin'ny trano ambony rindrina dia tafakatra eo amin'ny rindrina tokony ho azony zany anao ny dalina voalohany zay tsy ho ela Jesosy apetraka eo am-pelantananao fa anao ny asa apetraka eo am-pelantananao koa ny fikarakarana ny olonao ato amin'ny fiangonana ny famangina ny marary ny fampandraisana ny olona tsy salama ny antitra sy ny sisa ary ny fanaovana tafika masina eto amin'ity tanàna ny fiangonana ity pairezo zay mba hatanteraka izany fangion'ny fiangonanao iroborobo hatrana anie ny fiangonana ho tahinao ny asan'ny tananay ka ho gaga zay mahita ny zato fiasanao eto amin'ity fiangonana ity tsy araka ny fahalemenay tsy araka ny tsy fahaizanay tsy araka ny tsy fahataterahanay fa araka ny fahataterahanao araka ny fitiavanao dia da io koa ny firenenay fangio ty Madagasikara ty mbola resin'ny fahantrana zay be dehibe ny olona mantra koa dia reseo ny fahantrana ary mba ho tany sambatra Madagasikara anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany sady nampianatra anay vavaka hoe rainao izay an-danitra ho masinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao ty an-tany ho takany any an-danitra eo anay io izany na sahaza ao anay mamelany elokay takany namelanay izay neloka taminay tonanay mifakam-panahy fahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny elo ary ny voninahitra mandrakizay amen dia andraso ny valim-bavaka fa ho tonga eo amin'ny fiainantsika izany andraso amin'ny finoana fa omeny antsika izany misy aza mety miditra ny tranony dia efa maray valim-bavaka dia samy manam-pinoana fa manam-pinoana ho vonjena so valiana vavaka isika rehetra dia fampiaraba indray tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika tratro alahady voalohany amin'ny volana martsa izao sika alahady ao anatin'ny fahatelo moa zany ty raha ny fandraisana zany zao a volana fahatelo dia miazakazaka amin'ny fotoana dia miaraka miazakazaka amin'ny tompo koa tsika andeha tsika ifampiaraba indray ka zao ihany ny fiarabana ataontsika ianao dia manana fiadanana ao anatinao manana fiadanana ianao anatinao rehefa manana ny tompo a dia hoy ianao hoe rehefa nandinika ny tenako aho dia ho aminao koa ny fiadanana rehefa nandinika ny tenako aho dia ho aminao koa ny fiadanana raha manana fiadanana ao anaty ianao fa raha tsy manana aza miteny izay da so mifindra eo zavatra tsy tokony hifindra ahoary ahoary ananatsika fiadanana io a meny tompo atsika io dia zarayntsika amin'ny hafako eo rehefa nandinika ny tenako aho dia ho aminao koa ny fiadanana io ndray zany a rehefa nandinika ny tenan'io tsy mahatsiary fotsiny fa mpanota fa mahatsiary fa manana fiadanana dia zaraina amin'ny hafa le izy zany zany tsakany hoe rehefa nandinika ny posika dia manana bonbon ato dia omeko anao koa ny bonbon zay le izy zay dia rahatrso rahatrso le afaka malala tainy Jesosy daholo tsika rehetra samy mazoto tsara mivavaka mazoto mivavaka tenengy foana io a eto amintsika eto a olona ray ataontsika fianakaviana ray eo isan-kerinandro no mifindra fiangonana ato miditra fiangonana ato Salema vaovao fianakaviana ray eo raha kely indrindra isan-kerinandro dia misy fianakaviana ray a mifindra fiangonana ato dia zao foana fiteniko amin'ny fianakaviana eto hoe ny amany zavatra tena tsy tiako dia hoe misy olona mifindra fiangonana ato nareo kanefa tsy mivavaka kory rehefa avy eo fa rehefa mifindra fiangonana ato dia mivavaka tena mivavaka ka rehefa ato amin'ny fiangonantsika laza fa kristianina Salema vaovao dia mivavaka tsika tonga mivavaka mazoto mivavaka mazoto ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra satria zany koa ny vali teny marina fa tia an Jesosy tsika zay dahoary dia ian'ny fitiny raharahan'ny fiangonantsika zao a fity zany dia manolo tena ho an'ny tompona itsika manavao ny fanoloran-tenantsika dahoary eny ary hafana dia ho tanteraka amintsika eny ny fifampiarabana izay natao teo a ny toetra lalandava ao anatinareo tokoa ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo a misaotra azy sika fa dia nomeny volana vaovao indray a rehefa avy nandeha ny volana febroary iny
ary misaotra asika fa mamindra fosy miatra mandrakariva izy ary fahasoavany no mbola matoy izao antsika. Laty fandraisana anio dia malasa ny mpandray fanasany tompo rehetra mba hiatrika ny latabatra masina moa zany mba iombon-databatra amin'ny tompo rehefa avy eo fotoana zay anaovana zany fandraisana fanasany tompo izany. Tahaka ny mahazatra moa dia ety amin'ny alitara sika ny manao ny rakitra rehefa avy eo. Zavatra vitsivitsy ihany no ambara amintsika avy amin'ny departementan'ny fananana sy ny fampamokarana sy fampandrosoana aro sosialy ao amin'ny FOBFJKM no misy an'izay departementa izay moa. Izy ireo zany dia anatanteraka izy ireo dia anatanteraka fampiofanana ho an'ny tanora izay mikasa anangana tetikasa na ireo zay manana orinasa moa zany ho an'izay le fiofanana moa zany. Ny fiofanana dia ho tanterahana amin'ny fa 17 sy ny fa 18 ary ny fa 19 ny volana marsa ho avy zao lazaina teny melo teny zao le izy satria misy saram-piofanana moa zany aloha ao anatin'izay dia zay no mahatonga milaza azy teny zao manomboka izao ny volana marsa na dia any amin'ny fiafaran'ny volana marsa aza no ananovana zany fampiofanana izany satria ny saran'ny fiofanana dia ao anatin'izay 3 andro zay misy karazany anankiroa le izy raha klasy mody ianao zany hoe tsy hipetraka any amin'ny faux fikiriza mandritra an'le 3 andro dia 70 000 ariary ny saram-piofanana. Raha hitoetrany kosa ianao zany hoe klasy mandry dia 90 000 ariary no saram-piofanana ao anatin'izay 3 andro izay. Dia izay no ilazana azy teny melo mba ahafahantsika miomana ho an'izay lina ho amin'izany saram-piofanana izany. Ka zay zany le fiofanana mba antsika tanora zay manana orinasa na mikasa izy tetikasa ho atao zany zay le fiofanana. Ny filohan'ny FJKM sy ny mpampiofanana matianina moa zany no hanao ny fampiofanana mandritra an'izay 3 andro zay eny amin'ny faux fikry lafy no toerana. Ny fisoratana anarana sy ny fakana ny andinindininy lalindalina kokoa zany mahakasika an'izay dia ao amin'ny FOBFJKM ao amin'ny porte 610 ao amin'ny 6e étage moa zany no manatona isika zany maka ny andinindiny sy ny antsipirian-drehetra mahakasika an'izany fiofanana izay. Zay no mahakasika an'iny fa ny amin'ny sabotsy ho avy zao kosa eny amin'ny FJKM Manosy Zato dia misy ny fiofanan'ny Braon Fiangonana sy ny Braon FF amin'ny sabotsy io araka ny fandara-potoanan'ny synodam-paritany dia ho an'ny Braon FF moa zany no ilazana azy dia eo ihany koa ny Braon Fiangonana mba hanatrika an'izany fiofanana amin'ny sabotsy eny amin'ny FJKM Manosy Zato Eprona izay. Ny manaraka dia avy amin'ny vehivavy kristianina mpiara-mivavaka fankalazana ny andro fiaraha-mivavaka ny vehivavy eran-tany dia manatanteraka izany koa zany ny eto Antananarivo amin'ny alakamisy sy ny zoma fa 5 sy ny fa 9 ny volana marsa ho avy zao. Ny toerana dia ny alakamisy fa 5 volana marsa dia eo amin'ny fiangonana anglikanina EEM Santa Stefana Natiazo manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoana. Ny zoma fa 9 ny volana marsa kosa dia eny amin'ny FJKM katedraly Analakely no anaovana ny zany vavaka izany ary manomboka amin'ny 7 ora maraina ihany koa ny fotoana. Ireo zany ilay daty anankiroa ho amin'izay fankalazana ny andro fiaraha-mivavaka ny vehivavy eran-tany izay. Fa ny eto amin'ny fiangonantsika kosa amin'ny talata ho avy zao dia mampiomana ny dekona zany zay tompony anjara kanefa tsy voatery ny tompony anjara ihany fa miara-miasa ny dekona na dia tsy ao anatin'ny na dia tsy tompony anjara azy ianao amin'ny talata ho avy zao dia isy ny fivorian'ny mpihevitra rasy komity lehiben'ny sampana vokovoko manga synodam-paritany zay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika eto dia miomana ho amin'izany fandraisana ireo mpanatrika ny komity lehibe sy ny mpihevitra raha ireo zany isika amin'ny talata maraina ho avy zao.
Ny fikambanany zokiolona sy ndray aman-dreny manatanteraka ny fivoriana ihany koa izy ireo amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny fiangonantsika. Fa ho an'ny mpiandry sy ny mpiomana kosa indray dia miomana sady ianareo fa amin'ny alakamisy fa 7 ambin'ny 10 volana marsa ho avy zao no anaovana ny fiofanana eny Antsahamanitra no anaovana zay fiofanana ho fandokafana ny fahajobily fa 520 taona ny topy Getsemane Tambomena. Zay zany ho an'ny mpiandry sy ny mpiomana. Rako mpisaorana sy voady misaorana Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra tanatika misaora ny anaranomasina, misaorana Andriamanitra noho ny namaliny vavaka ka vita somatsara ilay nandrasana ka dia manolotra vola 400,000 ariary tsinjara toy izao ray aman-dreny mpitandrina 100,000 ariary, mpitandrina mizatra raha 50,000 ariary, ny sampana fifoazana 50,000 ariary ary ho amin'ny fanorenana 200,000 ariary ary tia mangataka vavaka ho amin'ny fikasana zay mbola ho atao. Mpanompon'Andriamanitra iray manao raky mpisaorana 40,000 ariary ho amin'ny fanorenana ny fiangonana ary 40,000 ariary ho amin'ny sampana fifoazana ho fananganana ny trano eny Tambomena ary 20,000 ariary ho an'ny mpitandrina ary dia mangataka vavaka ho amin'ny fanasitranana tanteraka. Ary ho amin'izay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na iverintsika aza ho azy aneny voninahitra. Misaotra anao ao Jesosy Kristy fa nahavita ny fianarako arak'izay lamina efa napetraka ao nanomboka ny taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy ka izao nahazo ny diplôme en droit public international izao. Misaotra anao ihany koa fa noho ny asa mahery izay ataonao eo amin'ny fiainako dia mbola ianao ny manome asa fivelomana ho ahy ka izorako izao indray amin'ny soa fanararoatra vaovao ary dia manolotra vola 50,000 ariary, 30,000 ariary ao andray aman-dreny mpitandrina, 20,000 ariary ho amin'ny asa fanorenana ary dia mangataka vavaka ho amin'ny fiainana vao mikopa-kelatra ary mangataka ihany koa ny amin'ny laharan-kira fanampiny, laharan-kira ao amin'ny firana fanampiny, ny laharan-kira fa 430 ny andininy fahatelo ary dia matoko tanteraka ny fitantananao ao ny amin'izay rehetra mbola ho avy. Misaotra Jesoa ho an'Andriamanitra irery ny fiadana ny voninahitra. Tsika amin'ny fanoratena masina ho an'ny tompo fanavozana fanoratena ataotsika ny hira fanampy fa 130 andininy fahatelo fangatany namatsika teo dia raha ohatra moa ka afaka midina avy hatrany ny atokopira dia afaka midina avy hatrany nareo dia manao ny hiranareo avy eo tawary.
Sini
Mitsangantsika hanavaon'ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra, hanolotra ireo rakitra izay natolontsika hanaovana ny asan'Andriamanitra. Androsoako amin'ny famaranana ansika amin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tompo tahaka ny fanao mahazatra ato amin'ity fiangonana ity moa dia tsy mivoaka akory ny tsim-pandray fa miaraka ato ihany sika fa rehefa mandalo eny aminao ny diakônina dia mitsangana ianao ray W ka mpandray izay tsy mpandray kosa dia mipetraka ihany atao hoe mpandray zany dia mpandray nianatra katekômena dia nyraisina raha katolika ianao sena mandalo na salam'izany ka manana toko fahandray dia mandray ianao fa raha ohatra kosa ka mitoetra ato amin'ny fiangonana dia mitondra taratasy fanamarinana fa ny amin'ny fiangonana ndao ary tompoko.
mianatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana ko mitsangana sandrato amin'ny tompo ny fotsika. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feo ka mamono varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Vavakisika fantatray fa tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao, ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo, anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay, miaraka amin'ireo anjelinao tsy ombialinalina, ny mpaminany sy ny apôstôly ary ny martiora, ireo olombo avotra efa sambatra any aminao. Ko avelao reny feonay mba hikambana amin'ny feon'izy ireo, misantatra sady ny fanjakana sy ny fiobina hoe Masina, 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 Jehovah Tompo, Fenonevo, Yenarintra, aoko enotsika izao ny teny fanorenana ity sakramenty ity manao hoe fa i Jesosy Tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny izany ka hoy izy, raiso any ty ny tenako izay omenao anareo izao natao fahatserovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro mity anareo rehetra fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka, izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo, fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Manasa anao mpandray fanasan'ny tompo hitsangana hivavaka isika. Ry tompo rainay ny an-danitro, ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana, ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, fitsanganany avy tamin'ny toerany maty, ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay. Ary miandro sy mitalao ny fiverenana izay, ko mba fenoany voninahitra ao ny fanaty mpisaoranay, da io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo endrik'ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ry tompo rainay ny an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, amasino ny mofo mba hanambarany tenan'i Jesosy Kristy, amasino ny kapoaka mba hanambarany rano Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay anie ny fanahinao masina, tserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranony tomponay, etra mpandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no mahary anay olom-baovao, amelomana ho anay ary hanamasinana ho anay sy hanomezana ho anay ny zava-tsoa rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahanay izany. Amen. Koa ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay no vakina ho antsika, satria iray ihany ny mofo, isika koa dia teny iray ihany na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika rehetra ho famelan-keloka. Koa satria voapetipety ny ota mandrakariva ny nofontsika, andesika hanao vavaka fanetreteny eo anatrehan'ny Tompo manao hoe, Tompo, tsy mendrika atao hoe zakao,
tompo tompo tsy mendrika hitsipona zay tsompotsompony latsaka avy amina tabatra ho akory aho kanefa ho ianao hoe zay manatona dia tsy mba ho lavika mihitsy. Amen. Dia ho Jesosy Kristy tompo andeha fa efa voavoatra zao ny fanasana. Amen. Mahazo toerana ianareo mpandray fanasana tompo a rehefa midina mizaha reny ny dekona dia mitsangana raha mpandray fanasana tompo ny ray w dia miara mipetraka rehefa saminazo. Mandiana ianareo entoka zareo amin'ny fifaliana ho an'ny mpianakavy finoana ireny. Fanatitra velony masina sitak'Andriamanitra dia fanompana mety ataonareo zany ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavozana ny saina amantara nareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina.
manasantsika mpanefarasan'ny tompo hitsangana ho Jesosy Kristy tompontsika raiso hano ity ny tenako izao natao fahatserovana naoviana no mihinana ianareo. Hoy koa Jesosy Kristy tompontsika sotroanareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekina vaovao izay latsaka ho any rehetra ho famelan-keloka izao natao fahatserovana naoviana no misotro ianareo. Mamy ro Jesosy ny fitiavanao. Fatra ny fitiavanao Jesosy, ampoky ny fitiavanao zahay fa nandray ny sakramenta masina indray izay mitondra anay ho amin'ny fiainana tena tianao. Ampianaro zahay hiaina amin'ny fitiavana anao satria ianao efa tianay taloha. Ampianaro zahay hiaina amin'ny fitiavana ny olona rehetra, eny na dia ny fahavalo azy. Eny ampianaro zahay ho tianao tokoa amin'ny asa ataonay. Atolotra anao tompo ny voninahitra fa faly misaotra anao zahay fa nandraindray ny fahasoavanao hoentinay mamakivaky ty fiainan'ity toy ny fanaony izay vao avy nandresy dia matoky manana anao zahay. Misaotra tompo fa noporofonao fa tianay ianao dia ampio zay anapirofo fa tianao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Mazoterana tompoko. Manao ny fanatim-pisaorantsika, rakim-pisaorana sy ny famerenana ny fitaovana nampiasaina tamin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tokopira nareo ny mira ao anatin'izany.
antsika rehefa randray arak'izay mety ny fanasan'ny tompo isika koa noho izany dia manaova izay zotompo rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavana ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra ko ambonin'izany rehetra ny fitiavana fa fehiny fahataterahana izany. Amen. Tsanga antsika rehetra hamarana fotoana amin'ny hira famaranana fampivavahana. raiso amin'ny finoana ny tsodrano ary ho tanteraka aminareo rehetra ny izany fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tia an' Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Azo toerana tompoka. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady hendry ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia miraharo soa antsika rehetra samy hotain'Andriamanitra tompoko.
Amen.